araka nitatsika teo zany a tena nisy fiovana tokoa reo lay tantsaha zay niara-miasa tamin'ity tetikasa ity zany hoe tena niova be mifari-piainan'izy ireo araka lay sary reportage kely nataontsika teo niarahantsika neta teo zany a fa tena nisy tokoa zay fiovana teo amin'ireo lay tantsaha sy ireo lay mpamboly sy mpiompy a sy mpanjono mpiompy-trondro zay nahazo toana tamin'ity tetikasa arovaty dikan'izany zany tena fahombiazana tanteraka ny tetikasa atao anatin'izay folo taona nanatanterahana azy zay le nambarako teo ny tetikasa aropany tapitra fa ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra sy ny fanohanana ataon'ny fanjakana ho an'ny tontolo mpamokara ny tontolo ambanivohitra dia mbola mitoisy amafisina trano araka le voalaza teo ao anatin'izao fotoanam-panjakana vaovao zao dia misy ny politika ny fanjakana zany anatratrarana anamafisana ny fahatratrarana n'ilay hoe fahavitatena ara-tsakafo sy fampiakarana ny fari-piainan'ny malagasy mipetraka amin'ny tontolo ambanivohitra sy mivelona amin'ny fambolena fiompiana ronjony zay zany mbola fanamby lehibe satria ndroam-patelo vahoaka malagasy any mivelona amin'izany famokarana ny vantana zany ka raha tiatsika androso ny firenentsika dia mila miatsara tena miakatra ny fidiram-bola sy ny fari-piainan'ireo mpamokatra mivelona amin'ny tontolo ambanivohitra ireo dia zay zany mbola ezaka mitoy ary isorana ny fita zay mbola manana tetikasa maro ny aropany tapitra fa ny tetikasa hafa zay raha tsika amin'ireo mpiara-mionina antoka ireo dia misy vao manomboka ny mitoy mbola mitoy hatrany satria tsy vitandray andro fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra fa asa mitoy zany araka ny fantaritsika ny fita dia isan'ireo lay mpamatsy vola zay manana ny ataontsika hoe conditionnalité zay farany maivana indrindra zany ho an'ny firenena ohatratsika satria dia natao anampy ny firenena mbola andalam-pandrosoana ohatrantsika ny fita zay zany tena mandaha ny fita indrindra ho an'ireo lay vahoaka tena sahirana ka famatsim-bola io averin'ny vahoaka malagasy fa amin'ny ataontsika zanabola sy ny condition zay faran'izay maivana dia maivana tokoa ary raha izao vokatry ny tetikasa aropa zao dia mazava ho azy fa raha atao ny analyse financière sy économique moa lazantsika azy dia azo antoka fa tena tsy maty antoka ny ndramantsika vola fa tena azahoany reo le tantsaha vokatra tsara ary ahafahana manovo ny toe-karena eny anivon'ny faritra manontolo mihitsy ny vokatra zany tetikasa zany ka ataoko fa tsisy olana ny famerenana ny vola azo mindramina tamin'ny tetikasa tohitoy zay ngamba ny rehefa avy eo azavainanareo satria sy famatsim-bola voalohany dia nisy famatsim-bola fanampiny fa amin'ilay atelier zao zany dia azavaina amintsika izy adao ny mpamatsy vola tao anatin'izay dia amin'izay zany ny hitanareo ny atsipriany vita ofida sy ny famatsim-bola ihany koa dia teo fotoanam-panjakana nandritra folo taona zay ny aton'ilay restitution ohatr zany mba isy mangarahara tanteraka ohatrina ny volanina teo anatin'izay folo taona zay inona ny vokatra tsapaitana firy ny olona ny sitraka nanahoana ny fiakarany vokatra teo amin'ireo lay mpisitraka ary fiatraikan'izany tamin'ny toe-karena teo anivon'ny faritra tamin'ny toe-karena teo anivon'ny firenena